misaotranao jeso malalo tratrizao fotoana mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya. fahalomerabantsika tsirairay avindray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesina ho an'ny tanora zokiny isika amin'ity alarobia ity anentananao hatrany ihany koa mba zoto andinika sy hianatra ny ten'Andriamanitra izay eto enganeha mba hiasa ny fanahatrany isika lohandirantsika ny amin'ny lesina anio dia vavaka ary isika ry tompoandriamanitra eo isaoranay mandrakariva ny zavatra rehetra satria ianao mampianatra anay an'izany misy zavatra tsy fantatray miseho na ny fiainanay eo fiseho ampanomponao eto indrindrandrindra kanefa atanjao hatrany sainay fa efa voavety any rahanao zay ka efa napetraka eo ampelantananao ihany koa ny zavatra rehetra ampianaro izay anana faharetana mba hitsonjovanay an'ilay lanitra vaovao sy tany vaovao ary indrindra ilay fandresena izay omenao anay tonoana sy angatany aminaran'i Jesosy amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao ny anjaran'ny fanahy masina fanandramana tsy efa ny herin'ny olombelona ny fananana ny sain'i Kristy. Ny herin'ny fanahy masina rery ihany no ahavitana an'izany mitrango fanazavana ny saina io rehefa mitafy ny toetra vaovao izay niforoana araka an'Andriamanitra isika ny endrik'Andriamanitra tafaverina eo amintsika no atao hoe toetra vaovao mety ho tonga oloam-baovao isika amin'ny fanekena isan'andro ny fiainan'i Kristy ny fahafatesany ary ny fitsanganany amin'ny maty mitaky ny fialana amin'ny toetra taloha ny fitafiana ny toetra vaovao midika izany fa tsy maintsy ahitsy na asoloantsika ny eritreritra rehetra izay mifanohitra amin'Andriamanitra sy ny teniny ny fahamarinana no manafaka antsika ary eo ny tokony toerantsika manandevantsika ny lainga koa aoka ho toerintsika hatrany ny lainga ny fahavalon'ny fahamarinan'Andriamanitra raha mbola mifandray tsy tapaka amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka tsy mitsahatra isika dia ovaova hatrany ny saintsika tsy maintsy manaiky atao batisa isan'andro amin'ny fanahy masina isika azontsika atao no mivavaka isa-maraina vao mifoha mba handrotsana amintsika amin'ny fanahy masina ka saintsika mitoetra ao anatintsika ao amin'ny saintsika mandritra ny tontolo andro izy hoy ihany ny baiboly manao hoe mifalia mandrakariva mivavaha ka aza mitsahatra ny fanapahan-kevitra tsy maintsy raisintsika sy ny olana isan-karazana tsy haintsika mandritra ny andro dia mampatsiahy antsika ny vavaka mangina mba hitarihan'Andriamanitra antsika amin'izay rehetra ataontsika ary ny fitahiana izay mirotsaka amintsika amin'ny fomba mahagaga na kely aza dia fotoana azontsika raraotana isaorana sy hiderana azy. Ankoatra ny vavaka ny fitadiavana an'ireo teny fikasana amin'ny soratra masina dia azo handresena ny satana ao anatin'ny fotoan-tsarotra manadio ny saintsika ny ten'Andriamanitra ary manamaforona ny fahatapahan-kevitsika noho an'izay marina sy mahitsy fitaovam-piadiana mahery vaika koa ny hira-pivavahana ho an'izay tia mihira ary tokony hiezaka hiasa araka ny fahamarinana isika fa tsy araka izay anetana ny fihetseham-po antsika afaka handrava fiarovana mafy mandrava ny fisainana sy ny zavatra avo rehetra izay atsangana nohitra ny fahalalana Andriamanitra isika ka mambaby ny hevitra rehetra naika ny Kristy miaraka amin'ny fanampin'ny fanahy masina
ireko indrindra zany mba ho tanteraka amin'ny fiainantsika tsirairay avy hiasa ny fanahy masina andresy ny zavatsarotra rehetra ary ho fotoana mahagaga ny fotoana iarahanao amin'ny Kristy isan'andro na dia fotoana kely azy fotoana izay ahafahantsika mankalaza azy eny fa na dia amin'ny zavatsarotra aza ary indrindra mba ahafahantsika mitombo amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana mba olo ny fahamarinana ianao hita any amin'ny fiarahamonina olo ny fahamasinana ihany koa amen. Andriamanitra tianay tsara indrindra misaotra anao izahay ny amin'izany teninao izany ka ho tanteraka ao aminay tokoa izany mba olo ny fahamarinana izany izahay ka ianao tokoa ny tantaratra izay kosa mba ho voaova ka ianao no hita fa tsy izahay amin'ny anaran'i Jesosy amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.